tena mora ny manomboka zavatra ray fa tsy ndretra ny mahavidy izay natombony araka izany zao dia saky no milaza rehefa lasa resaka tanjonara-panahy zany ngamba ny akamaroan'ny olona rehetra tsy mahavita zay natombony zany. Manana planim-bavaka sika dia manomboka fa tsy mahavita, manana planina famakiana baiboly sika dia manomboka fa tsy mahavita, dia manana boky kristiana tsara sika dia manomboka fa tsy mahavita. Firy zao nisan'ny boky anananareo an-trano dia atomboka reo nefa firy amin'ny bokin'ny Joyce Meyer no nananao an-trano dia natomboka ao fa tsy mety vita mihitsy. Impiry sika no mividy karazana CD na karazana DVD fianarana dia tena manana fandriana tanteraka ny aino zany mihitsy. Matetika aza tsy mividitsika ilay izy fa entinao mody apetraka amin'ny fitoerany fa tsy mba vonona ny iaino ianao. Ka betsaka ny olona manana nofinofy ara-panahina jery lavitra ny amin'ny fiainany kanefa vitsy ihany no mahatratra izany. Fa i Paoly nilaza fa natanteraka ny fiazakazany izy ary nanandanja betsaka tamin'ny foana zany hoe za mahavita izay nampanaovin'Andriamanitra izany fa tena manandanja koa ny avitantsika ireo zavatra hafa eo amin'ny fiainantsika. Raha manapa-kevitra ianao zao ny anadio ny zavatra fenao any ataovy zany. Raha manapa-kevitra ny ala mitrosy ianao dia ataovy zany. Raha miresaka aminao Andriamanitra mikasika ny fahasalamanao satria fantatrao fa manana fahazaran-dratsy amin'ny fahasalamana ianao. Alina be foana ianao vao matory, manapa-kevitra ianao fa hanomboka hatory aloha amin'izay, ataovy zany. Raha manapa-kevitra ianao fa hanova ny fahazaranao amin'ny sakafo hoe mila manena lanja ianao na mila ny ho salama kono zao dia ataovy zany. Sika tena tia tefy maiky, sika tia fahafapo aingana. Zany aloha dia tsy mba fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy. Mamafy sika dia avy eo mijinja. Raha mbola tany koa ny tany dia isy ny fotoam-pamafazana sy ny fijinjana. Fa iveriko fa mila vakitsika amin'ny fomba hafakely zany. Raha mbola tany koa ny tany dia isy famafazana dia fotoana ela dia ela dia fotoana lava mihoatra no zay tiatsika dia avy eo ho an'izay rehetra tsy mialan-darana fijinjana. Halleloja. Fa raha ny marina ny apôstôly dia niresaka zavatra mitovy amin'izany ary izay no resantsika. Maninona no manao zao ataoko zao manomboka amin'ny 1:10 amin'ny Romana 7. Hoy izy hoe fa izay ataoko dia tsy fantatro dia navery mikorotana. Tsy manao izay mba zavatra iriko akory fa manao izay zavatra tena alako mihitsy aza, izay tena melohy ny toetra ara-moraliko. Fa raha manao matetika foana izay tsy sitrako zany ny dika fa miombona sy manaiky fa tsara ny lalàna, tsara amin'ny moraly dia manamafy zany aza. Ka zao nolazaina hoe za raha tsy afaka manao izay fantatro fa tokony ataoko dia zany zao toy ny laza fa mila zavatra ety ivelany mba ifehy ny lalàna dia nomena teo ambany fanekena taloha mba ifehezana ny olona. Fa zao sika manana zavatra hafa mba ifehezana antsika, ny fanamasina miaino anatsika, mampafantatra antsika foana zay zavatra eken'Andriamanitra sy izay melohany. Ary amin'izany tsy za tsony manao an'izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko sy manan-javatra atao anatiko. Efa eo amin'ny 20 taona eo zao niezaka namaky tia fa ny savoritako atao tsaiko tao foana zany. Ny hevitra hoe zao raha tsy ataonao zany dia izany anao azy. 9:7 fa fantatra fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko dia ao amin'ny nofiko fa atao anatiko ihany ny fikasana saingy ny hatanteraka ny tsara ny tsy ato. Manana ny fikasana ary maniry mba hanao ny marina fa tsy misy hery anaovan'izany akory. Fa ny aton'izany rehetra zany dia satria zahantsika atao arak'izay vitantsika zany fa tsy miankina amin'Andriamanitra. Fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako ny saika tanterako foana. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy za tsony manao an'izany, tsy za tsony manao lay asa fa ny ota izay mitoetra ato amiko ary miraikitra sy miasa amin'ny fanahiko. Ko hitako zao lalàna zao, lalàn'ny asa amin'ny tontoloko, raha tianao ny tsara sy ny marina dia mbola ato anatiko ihany ny ratsy ary tsy afaka manohitra ilay fangatahany tsy mijanona zao. Mety ilaina vakianao 5 angamba zany dia misy olona maro mampianatra anao an'izany meloha ny azonao azy. Fa io ny foisy lava zay takatry Paoly sy nanombohany nampianatra ny Romanina ary angamba aza saiky mahakasika azy roa mihitsy zany. Fa izy aloha dia laza hoe mahita zavatra roa miasa ato amiko any anatiko lalina any, manana ny fandriana tianao ny marina, misy ilay fisainana kely ao anatiko ao izay mitady izay anaovana foana ny marina. Fa
fa tsy misy ray amin'ilay ohatra zao zany hoe te mba amarana zay natombokao ianao sa tsy zany ianao zany tsy nanomboka am'saina zavatra hoe tsy tiako varana akory ange ty fa tiako atomboka fotsiny ihany mba afahako mipetraka fotsiny de haha tsy mahafinaritra ve zany hitanareo zany hoe tsy ohatran'izany fanomboantsika zavatra manomboka sika satria tena mihevitra ny amarana an'izany de hitanareo mahatsiaro tsara satria navita nanatanteraka tanjona fa rehefa tsy mahavita zany sika de amin'ny arivan'iny andro iny de diso fanantenanany amin'ny tenantsika sika de kivy re olona tsaroko a tamin'izah mbola vao nanambady vao aingana de tsisy azoko ny mombo zany zavatra rehetra zany na zaza tsy nazo ny tenako de za foana ny olona te anao ny zavatra rehetra de za zany ny foa maraina de manomboka mampina fandriana de avy eo am'saina hoe zao tena fa mila manomboka manasa vilia indray akay zao de lasa miazakazaka mankany-dakozia de manao fanasana vilia ka raha mbola tsy vita kokoa zany de efa mila manokatra rideau sy ny varavarana de avy eo indray mila midina makany ambany aingana mikarakara vata fampangatsiahana de avy eo mikarakara ny hena atao sakafo atoandro de navela koa indray fanasam-bilia de midina any ambany de mamoaka lahena avy eo amin'ny frigo de avy eo misy olona miantso telefona de tady hiaraka amin'izy ireo de lasa de miaraka amin'izareo mandehany hitanareo zany hoe ny arivan'iny andro iny todotry ny korotana ary tsy misy zavatra vita ary lay trano amin'io tony fako de avy eo misy olona milazo ina fotsiny nataona andritry ny andro ay fa ina verina ataoko nandritry ny andro nanomboka zavatra 20 ary tsy nisy vitako na de ray aza de mahatsiaro tsy fahombiazana tanteraka avy eo Paoly laza hoe manan-javatra tsara ato amiko za kosa manan-javatra hafa atao amin'ny nofoko zay tena miady manohitra ny zavatra tsara rehetra fa Paoly tena marina miresaka zavatra zay tena tiako resana anareo mihitsy zany mahasamy hafa ny nofinao sy ny fanahinao ary tiako mba hofantatra reo ny famantarana rehefa ny nofo no miasa sy rehefa ny fanahy no miasa ary tiako ianaranareo fa mila fezinareo ny tenanareo mba hanao safidy tsara zany midika foana fa azo tsy fahazonaina kely nareo na koa angamba tsy fahazonaina lavalava mihitsy fa Andriamanitra dia mpamaly soa zay mazoto mitady azy fa tsy mpamaly soa zay manao zavatra marina ray fotsiny ihany izy fa mpamaly soa zay mazoto tsy miezaka manao ny marina foana de tsy miala 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 hatrany mandra-pahazonao ny vokatra tsara fa tiako hifototra tsara nareo raha afaka manao zavatra ho an'olona Andriamanitra de afaka manao akoho izy raha afaka manome fitsarana ho an'olona Andriamanitra afaka manome afitsarana koa izy satria ny teny fikasany ho an'izay rehetra maniry tsy ireo maniry ny azo tombontsoa fotsiny ihany zany fa ireo rehetra zay maniry ny anao zay anjara nampanaovin'Andriamanitra azy mba ahafahany manome ny fitsarana izay irinao amen fira aminareo zao nefa leony mandre olona mitorony amin'ny fandresena aminy de tiana ho azo amin'ny fiainanao zany eny ary ainareo ve ny zavatra takiny zany tady anao andeha hody zany de anatanteraka izay zavatra notoriny tsy mahita zavatra tsotra akoatran'izany a mahatadidy vehivavy ray tamin'ny conférence zay nataoko fa izy de nanana olana betsaka teo amin'ny fiainana isan'ny olana nahazo azy ny fanolanana ary zany conférence zany de lay karazan'izay izarany sakafo de indray latabatra tamin'ny vehivavy betsaka izy de nisy resaka ny fanaovana betsaka tao nanao fitoriana betsaka ka rehefa ny farana ny herinandro ny ao anatamiko le vehivavy de nilaza hoe nianatra lesona tsara tamin'ity herinandro ity hoy izy hoe tamin'izay nipetraka ny resaka teo mbola tabatra de nahita hoe hoy izy tena niasa saina any amin'ny tsy tonga de nanafahan'Andriamanitra taloha tsy tonga de takatra hoe nahoana izy ny tsy tonga de nanafaka de izy hoe hitako tamin'ity herinandro ity fa ny zavatra rehetra zay nilazay n'Andriamanitra ireo vehivavy rehetra mbo ataony tao de nitenenany mba ho ataoko koa mahasamihafa azy de zareo nampiatra fa za tsy ka zareo zany afaka fa tsy zany fa takatra reo ve ny maaingana ny traikefa-panafahana ananan'ny olona iray raha manao zay asain'Andriamanitra ataony fotsiny izy fa raha mangataka anao zavatra sarotra izy de isika mitady fomba tsotra foana zao nahoana ny olona mitoy manao zavatra daladala no manantena azy valy mahafapondray firy aminareo zao no miodikodina amin'ny tendrombohitra ray foana ary azo antoka fa efa fantatrareo amin'izay fa tsy azo valy mahafapo zany ianao tsy voalazako aminareo hoe firy andro ny laniko tamin'ny taona tany aloha tamin'ny fiainako dezariko mivadiko
laiko taona maro nafantarana fa tsy manovana de kely aza akory zany maka izy tezitra lasa fotsiny izy voaka de mafaly ny tenany any de za zany tratra fary mampalahelo ao baiboly milaza mazava tsara za matory miaraka amin'ny atezerana za toa tratry ny masoandro miletika ny atezerana ao kanefa miverina foana ny mandeha matory tezitra fantatra any zay voalaza amin'ny baiboly fa tsy nafeny fihetsem-poko tsy mba natsindry ny foko zany ka nanao ny fomba n'Andriamanitra ny any zavatra azoko de tsy fahitatory raha idevy kosa tena matory sy manofo tsara farany hitako am'izay nanaovana azy ka lazako hitanao zao tsy hanao adalany zany tsony manina moa raha manao zavatra amin'ny fomba n'Andriamanitra fotsiny de mba mijera mety zany ny sasany aminareo zao manan-javatra eo amin'ny fiainanareo zay ilainareo mba adiniana kely amin'ity herinandro ity mora koa am'izany ilazanareo fa ho atao eto zany mihoatra noho ny andeha hody vao anao an'izany fa mpianatra anareo mivavaka feno fanantenana mialohan'ny fahataperan'ny herinandro fa ny valim-pitian'Andriamanitra de tsy hisy azo ampitaina aminy zay tsy hisy vidiny afaka alohanao mba azona fiadanana famarinana hafaliana azona fahafampony amin'ny fahalalana fa ianao de natanteraka izay nampanaovan'Andriamanitra anao zay ny marina azona fanajatena sy fahatsapanantsarany amin'ny tenanao sy tsy fezin'ny olana zany tsy hisy zavatra tsara mihoatra noho zany mihitsy misy afaka manao mainna ve hitanareo ny zanako vavy zay miaraka amintsika eto amin'ity herinandro ity tao anaty 9 volana teo izy very 20 kilao ary tena faly aminy ary Andriamanitra namela ampahery azy foana fa nanana tanjony izy tamin'ny vao nanomboka te hanao ny akanjoko izy zao zahay manao akanjo mitovy refy zao 9 volana nanao asa mafy ary aky fa te halala daholo zao nareo ina ary nataony hitanareo zao tsy mitovy amin'ny olona nanaraka fandarana izy tany velantany zay afaka ataon'ny olona maro fa hitanareo zao misy vehivavy maro nanamana natombokao iteny hoe very 20 kilao izy nadritra 9 volana fa izy nanao zavatra hafa mihoatra azy ny ilay nataonao de ny ianaranao fomba ianonan'Andriamanitra fa tsy satria Andriamanitra manositra olona ray amin'ny zavatra ray de zay mitika fa anositra anao koa izy fa mila tadavinao ny anjara teninao avy aminy mila tadavinao ny anjara planinao avy amin'Andriamanitra de zay omeny anao satria ny atsasaky ny olatsika de isaky ny misy olo-kafa mahazo fandresena de tiatsika ho fantatra koa zay nataony mba azony zany nefa Andriamanitra efa nyteny anao zay tokony atao raha ataonao tory zavatra zay tsy mbola nataonareo hitanareo tena mora kely manaiky rehefa lahady ariva voky iny ianao fa ny olana tonga ny talata maraina rehefa maneno iny kibonao la efa tena anao iny mihitsy de verinao fa tsy ho vitanao zany nofo ange tena kamo mihitsy rehefa fotoana fifoazana iny izy mbola te hijana tory foana rehefa fotoana tokony atoriana iny izy mbola te hifoy ihany rovina anao vao mba hianatra fa fiara-miasa amin'ny fahavalo tiamono anao zany nofonao ny tenanao fa fanainao koa zany fanainao ny sainao ny fandrinao sy ny fihetsem-ponao de aveo koa ny vavanao no manao fanehoany zany rehetra zany ny fanainao miteny anao zay zavatra tianao de zay sainao sy tsapanao fa tsy milazanao mikasika an'Andriamanitra zany tsy milaza an'Andriamanitra ny nofinao fa miteny anao zay tianao foana zany sy zay sainao sy zay tsapanao ary ny vavanao de teteny sy laza amin'ny olona rehetra tiako sainiko tsapako tiako sainiko tsapako tiako tsapako sainiko tiako tsapako tiako sainiko tsapako tiako ary zany tena fiainan'ny biby zany natonga ny Israelita nandany 7 taona nanaovana lalana 110 andro zany lalana tany anefitra zany maneho ny fijanonana ara-panahy lalan'ny fahazazana kristianina zany misy dingana telo ny maha-kristianina fahazazana ndray dingana fitombona zay midika fa misy fiovana eo amin'ny fiainanao zay tsy hoe anomponao an'Andriamanitra fotsiny mba azonao zavatra avy any aminy fa tena anaovanao fiodinana feno de aveo ianao tonga eo amin'Andriamanitra ka milaza hoe Andriamanitra inona no afaka ataoko anao ahoana no afahako manompo anao de miakatra eo amin'ny dingany zanak'Andriamanitra matotra ianao de izay ianao lay manomboka mizatra ny tombontsoa mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra fa raha mbola ny tany efitra ianao mbola anome izay ilainao ihany Andriamanitra ny Israelita tsy matinoany zany tsy rovitra zany ny akanjon'izy ireo nandritry ny 7 taona fa tsy nahazo vaovao mihitsy izy za aloha tsy te hanao akanjo iray mandritry ny 7 taona zany za tia mihetsena firy aminareo zao no mahatakatra ny fijeriko androany
amen. Ka misy fitombona mila ataontsika zany ary veriko fa tena manandanja tokoa zany ary tsy zavatra afaka ataon'olo-kafa ao anareo zany. Nofo tena piloka mihitsy, nofo milaza hoe za andeha anao zavatra tsy mety de manantena fa ho afaka am'izany. Efa nisy fotoantsika nresaka ny amin'ny tanora zay voasariky ndrongony de nresaka izy ireo ny am'ireo toerana zay misy zany ankehitriny ary indrindra moa fa ny fahamorany fahazony tanora zany zay tena mampalahelo mihitsy de hoe maninona ary ny tanora na ny olona zay tratran'izany mbola mitoy manimba ny fiainany am'izany karazany zavatra zany ihany. Efa hitan'izy ireo ny mahazo ireo olo-kafa am'izany, efa hita ny vokatra zany teo amin'ny naman'izy ireo ary ny sasany aza de tena nahita mihitsy ny vokatra zany tamin'ny tenany de nitiovina tamin'izany de velandray de mitoy manao zany. Fa maninona ny olona ohatr'izany afaka milaza aminareo satria izy mihevitra fa ny sainy ihany de afaka anampy azy andresy ala am'izany. Zany olona afaka anao zany nefa tsy voafatry zany. Zany olona zay andeha ifehany zany, zany isan'ny olona zay afaka manao zany fa tianao zany, tsy manao zany refa tsy tianao an'izany. Nofo angeka tena piloky fa ny olon'ny fanahy tena mpandraharaha. Ny olona lara-panahy tonga de manao zavatra mety mandritra ny fotoana lava, fotoana lava tsy mandray vokatra mihitsy aloha satria fantany fa ho avy ny andro andraisany karama. Amen. Karaha ny mariny Paoly nresaka mikasika zavatra mitoy am'izay lalovantsika mihitsy fa hoy izy hoe fa maninona any mbola manao zavatra zay tsy tiako atao. Fa manana zavatra roa ireo fandrina roa mifanosika zay tena miady mifanohatra mihitsy. Fa rehefa tonga am'izay ny fotoana, izy moa zany ho anafaka atsika. Zao de itoy Paoly eo amin'ny andiny farany ny am'izany toko zany izy hoe iza no anafaka amin'ity tena ny fahafatesany ty ao misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ka fantany fa Andriamanitra irery ihany no afaka nanafaka azy. Fa iveriko fa io foana no mampiditra antsika amin'ny olana matetika. Iverintsika fa Andriamanitra de manao zavatra izay tsy takatra foana, supernaturel, mahagaga foana no ataony ka tsy misy azontsika atao ninonninona. De lazaiko ahoana ny fomba nanafana Andriamanitra anareo. Rehefa mihaino azy nareo milaza izay tokony atao de ataovy zany. Fantatro fa tsy mahafaly mitovy amin'ilay zahatongeto milaza hoe halony fahagagana ty ary zay ivavaka ho an'ny olona rehetra ka tsy hanana olana hafa-tsony mihitsy nareo. Fa tsy andangy aminareo za tsy andangy aminareo. Za efa nahazo fanafana supernaturel iray tao anatin'izay taona maro zay nanompoka an'Andriamanitra zay. Ary izy mihitsy no nanafaka tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fitsakoana siligoma. Zany hoe tena nanafahazaran-dratsy tamin'io matetika mihitsy de mihinana zany nahandro ninonninona. Ka mialohan'ny fanombohako toroteny ka voadidin'olona de mandeha voaka kela de mitsako fa hoy devo hoe hitanao ry Joyce tena mila ovainao ny fombanao de nezaka ny ala fa tsy afaka ny ala de nivavaka de aveo tsy tianao zany tsony mihitsy ka tena faly nahazo zany fanafana mahagaga zany fa raha tsy zany de tsy mba ho tsapako mihitsy ny ohatran'izany satria zao milaza ny fanafana zao ny zavatra tiako ataonao meko anao ny fahasoavana anao zany raha raisinao ny tanana ka tsy merikerika atsony ianao tsy mora foana nefa zany tsy ho aingana foana ihany koa fa mampanantena fanafana raha makatoa ianao de aveo namafy zany fotsiny de namafy zany fotsiny. Andriamanitra nanafaka ny David tsy ny foka sy garamora mihitsy fa tsy niary olona za tena nijaly. Ary veriko fa iray amin'ny antony izay niarahan'Andriamanitra tamiko tamin'ny fomba niarahany tamiko de mba hatakarako zany sy anapiko anareo. Zao sika mino ny fahagagana. Fantatro fa Andriamanitra de Andriamanitra miasa amin'ny fahagagana. Za aloha nitady fahagagana foana raha omen'Andriamanitra azy zany ary manantena fa azo fahagagana nareo fa raha tsy zany de tiako fantatrareo zay tokony atao. Miaraka amin'ny fahazona fitsaharana zay afaka azony olo-kafa satria ilaza zava-miafina kely aminareo ny fahagagana tsy matotra anao. Ka ianareo zany afaka manda zavatra tsiray de milaza fotsiny hoe Andriamanitra tiako ianao mba hanafakaka izay fomba safidinao anaova za de fantatro fa ny fomba tsara indrindra safidinao
za zany tsy hoe tena tsy takatry mihitsy hoe manino reny olo reny mahita fahagagana de za zany ohatra ny tena hoe mila mandamina zavatra rehetra mihitsy de aveo ohatrany nandro tamin'ny tany ny azo nantongotra latabatra birao toy ny tsokan'Andriamanitra de entanao tena tsy haiko mihitsy tsy takatry mihitsy zany ary nandany fotoana lava tamin'ny korotana de Andriamanitra ohatry zareo sy tranonao de zany efa atao fanidina de Andriamanitra zary fe tsy tianao mihitsy fa firy aminareo no mahatakatra lazaiko zao rehefa milaza hoe ny fiandrasana fahagagana avy an-danitra de zany hoe tena feno fahafinaretana zany wahao fa tsy manampy anao tombo mihitsy zany ainareo ve ny fomba hitombona ara-panahy miara-mandeha amin'Andriamanitra ny ora misasak'alina rehefa tsisy olona tsony iny eo tsisy mozika tsara tsy misy olona mampahery anao de rehefa milaza ianao hoe za tsy mialana mitsokan-darana zany mihitsy tsy mampanina azy mety ho ratra taon'izany de tsy mampanina azy zay fotoana lany fa ho vitaiko zay nampanaovan'Andriamanitra ao atoko amen Romana 8:4 mba tanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa mandeha araka ny fanahy manino ianao no miaina ohatran'izany zao satria anao mbola mandeha araka ny nofo ihany fiainantsika nge tsy tantanany fahazarana na ny fomba fandikan-dalan'ny nofo fa fehezy ny fanahy masiny ka ny 5 sy 9 milaza zavatra lehibe mikasika ny saina zay afaka takarinao tsara fa ny 5 nefa milaza fa ianao tsy miaina amin'ny fiainana araka ny nofo intsony fa miaina amin'ny fiainana ara-panahy ianao raha tena mba tiako raha tsy misy ilay raha amin'ny baiboly fa lay raha sy lay nefa ny tena miteraka ireo olana tsy mba hiaina ny fiainana ara-panahy ianao raha tsy efa fehezina aloha tarihana sy atorony fanahy sika mihevitra fa ara-panahy rehefa feno tsipitsipika amin'ny loko telo na efatra ny baibolitsika fa tsy midika ninino zany ny fomba tokana lalànao fa ara-panahy ianao de ianao rehefa manao izay voalazany baiboly mazava ho azy mamelo ireo antsoandro any alina amin'ny zavatra lehibe zao de aneo hoe mitovy amin'izy ianao ry nofo ny nofo ange de natomboka tamin'ny fipoahany tamin'izany nianatra zany taloha zao nataon'Andriamanitra tao apoka ianao fotsiny heriny takidana rehefa amin'ny fetim-pirenena asehony olona hoe ohatran'iza ny nofo tena zany de raina ny tompo manomboka amin'ny latsinay zao tonga de hiala mitrosika mandra-padehanao any an-tsena ka mahita zavatra avidina